Falmerahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako ary manana ny fiadanan'ny Tompo aminao ihany koa izay manaraka ny pejy dia faly be mihitsy ny foko mahita anao fa za koa dia te hitondra mbavaka anao amin'ity atoandro ity ary manentana anao anara-dean'i Jesosy Kristy Tompo fa ao aminy tena misy ny fiainana. Tsaroantsika tsara fa tena hoe mandalo sy miserana ihany tsika amin'ity tany ity ary fantatsika daholo fa izay rehetra maty mbola tsy nisy nitsangana afa-tsy Jesosy Kristy Tompo irery ihany ary izy no namonjy antsika teo ambony hazo fijaliana ka manentana anao fa tena izy any aminazy ihany no tena misy ny fiainana ka andaontsika hivavaka aminy ary atolontsika azy ny fohamam-panahintsika satria izy dia ato amin'ny petera toko voalohany dia misy teny manao hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy vakiko aminao zany. Petera voalohany toko voalohany teny 4:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ary izay mety voninainy dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay ary izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo. Amen. Izany tokoa ny filazantsara ny teny izay notoriana tamin'ny mpianatra fa izay tsika izao kosa izay manara-dean'ny Tompo dia anisan'ny mpianatra ny anisan'ny zanany ihany koa ankehitriny. Ary ny tiako ho fantatritsika eto dia ity teny ity teny hoe ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra. Marina tokoa izany fa tahaka ny ahitra tsika ary ny voniny dia tahaka ny voniny ahitra ka malazo izy dia mihintsana. Rehefa mihintsana ny voniny ahitra dia tena hita marina tokoa fa malazo ka ohatran'izay ny fiainantsika ny tenantsika amin'ity tany fandalovana ity. Fa nahoana kosa izy dia miteny fa ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Amen. Maharitra mandrakizay ka ny tiako entina aminao eto dia hiara hivavaka tsika hitondra izany fiainantsika amin'ny Tompo izany ary tena hoe apetrakantsika eo am-pelantanany ny fiainantsika. Izaho moa dia mpivavaka ao amin'ny gropy izay misy anahy dia gropy fiomanana ho any an-danitra ny anarany any amin'ny messenger sy WhatsApp any misy an'izay ary ny fianarana baiboly kosa dia ao amin'ny jostolka. Afaka instalena izay jostolka izay ohatra ny ianao miinstalle WhatsApp na Facebook ihany koa no miinstalle azy. Dia raha sitraka dia manentana anao ihany fa ny tena fanantenako anao dia nitaona anao ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary atsaro azy fa hoe tsy misy tsara ary tsy misy fanantenana raha tsy miara-dia aminy ihany satria zava-poana dia zava-poana ny fiainantsika etỳ tany. Ary izy dia miteny mihitsy any amin'ny marika toko 7:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: hitandrema miambena ka mivavah fa tsy fantatrareo izay viavin'ny fotoana. Amen. Tsy fantatsika tokoa izay viavin'ny fotoana ka aokantsika hiambina mandrakariva. Dahorantsika hiara hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy malala. Ry Jehovah Andriamanitra io, Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Jesosy Kristy Tompo malala, indreto izahay miondrika eto anatrehanao. Tsy amin'ny herinay na ny tanjakay Jesosy no nahafahanay teto, indrindra fa izao izay miteny eto anio mitondra mbavaka ho an'ny olona rehetra izay manara-dia anao Jesosy amin'izao atoandro izao Jesosy malala, satria izaho dia mahatsapa ny fiainana etỳ tany etỳ fa tena betsaka ny fandringanana izay mahazo anay zanak'olombelona ny fahotana. Jesosy malala, tena tsy miendrika miantso ny anaranao akory izaho kanefa natsoinao tao anatin'ny maro ka vonina Jesosy nitondra mbavaka ny tsirairay aby izay rehetra tianao. Jesosy malala, alohan'ny hitondrako an'izany nefa Jesosy dia mifona eto anatrehan'ny reto namako reto indrindra fa ianao mifona Jesosy fa satria tsy miendrika na niantso ny anaranao akory aza. Ray masina tsara indrindra mamela haneloko Jesosy malala,
mifona izay rehetra manana alahelo amiko ihany koa Jesosy. Fa ny tiako dia ny anara-dianao izy rehetra, izahay rehetra Jesosy malala. Ka aoka tena hifikitra aminao tanteraka amin'ny fonay. Aoka izahay tsy feno fihetsaram-belatsy ao anatrehanao, fa tena ilay fo feno fitiavana Jesosy no ataonay miseho ary tsy menatra izahay ny toerana filazantsara-nao. Ray masina tsara indrindra mifona ho an'ny tsirairay ihany koa Jesosy, indrindra izay rehetra tianao mivavaka aminao ary mahafantatra fa ianao ny tompo sy mpamonjy, dia hifonako eto Jesosy Kristy tompo malalo, satria fantatray tokoa fa toy miatra amin'ny fiainanay malazo, ary rehefa malazo ny voniny dia tena tsisy dikany intsony ny fiainanay rehetra. Mandalo sy miserana ihany izahay Jesosy ety an-tany ety. Ka ho aiza moa izahay raha mialento, aoka izahay Jesosy tena hifikitra aminao tanteraka, tsy fantatra izay alehanay raha miala aminao izahay, fa lalana roa ihany ny safidy, dia ny any amin'ny fahaverezana sy ilay paradisa, hita ilay paradisa vaovao aminao Jesosy malalo. Aoka izay mba tena azo anjara tanteraka aminao ka mivavaka eo anatrehanao amin'ity atoandro ity Jesosy, izay rehetra tianao Jesosy, izay rehetra manara-dianao dia arovanao, tsy ho azo ny ratsy, tsy ho azo ny fakapanahy, fa tena hifikitra amin'ny teninao Jesosy malalo. Mangataka ny heran'ny fanahy masina avy aminao mba hiasa amin'olona tsirairay iaby Jesosy, fa izany ny tena azona fiainana dia mahazo hery avy any aminao Jesosy malalo. Ary aminay aran'ny heran'ny fanahy masina Jesosy, mba tena hiasa aminay Jesosy, fantatray tokoa ny fahatsaranao, fantatray rehinao mijaly teo ambony azo fijalinanao fahotanay raha eo ianao vita fanenay. Aoka Jesosy izay anara-dianao, eny efa ny fitainao ny anay Jesosy, raha mifikitra aminao izahay dia tsy ho very intsony ary tsy ahita fijaliana intsony, satria nao nefa ny tempo ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fijaliana, fa raha manara-dia ianareo dia ho afaka amin'izany fijaliana izany tokoa. Ao aminao no misy ny fahasambarana Jesosy malala, fa tsy mivola makarenana ety an-tany ety, tsisy hoentina miakatra any aminao izany Jesosy. Ka aoka ny fanahinay mba tena hifikitra aminao tanteraka raha eo anofinay ity dia mbola hihitsana Jesosy malalo. Na tsara toninina ary izahay, ao aminao no tena misy ny fahatsarana raha eo. Aoka izahay hifikitra tanteraka aminao, arovy amin'ny ratsy rehetra ny tsirairay Jesosy, satria ilay raha anao nalatsaka teo ambony azo fijaliana nefa mikorena amin'izay rehetra manara-dianao, manala izay rehetra tsy anao Jesosy malalo. Tianay ianao, fantatray fa matoa izay mbola menao fofonaina hivelomana, matoa izay mbola menao fotoana ohatra izao hiarahanay mivavaka mitanondrika eto anatrehanao, tsapanay Jesosy ny fitiavanao anay Jesosy malalo. Feno ianao izahay, feno ianao izahay Jesosy, aoka ny teninao no masaka atao anatinay, atomponay tsirairay aby. Ray masina tsara indrindra ianao nefa ny teny fa izay rehetra mandondona dia voaina, ka mandondona anao izahay Jesosy ka mamalianay tsirairay aby. Misy mahatoky aray fa ianao ny amaly mivavaka izay sandratra eto anio, ho an'ny reto namako, ho an'ny reto mpiarabelona, ho an'ny reto izay rehetra tianao Jesosy, satria ianao ilay lalina sy fahamarinana ary fiainana, ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Jesosy malalo. Aoka izay hifikitra aminao, aoka izay tsy hiala aminao Jesosy. Minanao izahay Jesosy malala, fa ianao ny aro anay amin'ity atoandro ity, eny fa naiza misy anay Jesosy, dia manara-dianay hatrany ianao. Sotranao aray masina tsara indrindra namezanao fotoana kely mivavahako tetina dia mipatapata, tsy mahay miteny ary Jesosy, dia misy mahatoky hafanianao ianao, ary ianao ihany mamaly mivavaka ho an'ny tsirairay. Sotra ray voninahitra dia anao irery ihany. Halleluja, amen. Ato dia misy teny kely faranantsika ny fotoana dia ato amin'ny Tesaloniana voalohany dia toko 5 ka ny andininy 20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakarivo, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao ambony Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazo ny mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra.
Amen. Raha mifady mifanao ratsy rehetra tokoa itsika dia tena miaino antsika Jesosy Kristy satria izy nefa niteny fa ny fahotana reny hevitra mampisaraka ay aminareo ka aokontsika tena hoe hiala amin'izany fahotana izany. Dia mankasitraka anao Amen. Dia mankasitraka anao ny hainao hatramin'ny farany ka raha ohatra ianao te hianatra baiboly araka aminay dia ao Josy toloka. Ny fotoana dia samy manana ny fotoana fa miaraka ihany ny fiarahanao satria aintsika ny lera fa tsy mitovy. Mety ianao any France, mety ianao Madagasikara, dia mety ianao any amin'ny faritra firenena hafa any fa raha ny ety aminay moa izany dia amin'ny efatra ka amin'ny efatra manomboka ilay fianarana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia misesatra any amin'ny Genesisy mandrapavita any amin'ny testamenta vaovao any amin'ny apokalipsy any ihany koa. Ka dia manentana anao raha sitrakao dia hianatra baiboly tsika fa ny tena fanantena manentana anao tena tsy haiko mihitsy ny koa le miteny gasy amin'ilay fanentanana. Ny fanentanana tena hoento koa tiako hitondrana anao dia manaraka an'i Jesosy Kristy tompo fa izy ilay namonjy antsika teo ambony hazo fijaliana. Izy namonjy antsika. Ka dia mazotoa ihany koa mamaky baiboly. Dia mankasitraka anao ny hainao hatramin'ny farany dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany dia mahiriza daholo eo, mahiriza ao amin'ny tombo fa vonona ny hanampy anao izy. Halleluja. Amen. Jesus,